direct androany to moa nataoko manokana hisorana manokana atsika vahoakany Toliara vahoakany Toliara izay niara nanoratra tantara niaraka tamiko zany nomaly moa misy an'iny famoahana ny voka-pifidianana solombavambahoaka ireo solombavambahoaka manerana ny Madagasikara ka hitatsika ny vokatsy tao a Toliara voalohany de tsy haiko ny tsy hisaotra atsika iaby ho atsika ray aman-dreniko iaby a Toliara ao nareo baba iaby lahy ho atsika reny iaby a Toliara ao ho atsika zoky zandry ianareo électeur rehetra tsy haiko ny tsy saotry hankasitraka anareo tsy nitsanga menatra zaho ananareo zaho zainareo zaho anadahinareo zaho rahalahinareo zaho zokinareo tsy nitsanga menatra raha nitsanga nijoro ho candidat amin'ity solombavambahoaka raha ny tantarany Toliara moa dia zaho sy teny Randrenasolo ny aiko tamin'ny latsahako député bakabakan'izay de nataonareo voalohany avao laninareo vahoakany Toliara tamin'ny tantarany Toliara koa mbo tsy nisy député nanana 2 mandats zao koa mbony filinareo koa hiditra 3e mandat ary navoakany inona moa ty vokatsy navoakany seni tamimaly ka izay lahy zaho ananareo zaho zainareo zaho zokinareo zaho anadahinareo zaho rahalahinareo namenareo an'izay 3e mandako zay koa raha iny vokatra navoakany seni tamimaly misaotra koa ho any firaisankina rehetra tsy adiniko eto nareo antoko rehetra ao antoko andraky 5 ngeza zay niaraka tamiko nanao campagne niaraka taminay tena mankasitraka re tompoko fa izy ty moa araka ny tentsika zay famonjena anio Madagasikara zay hita fa tena latsaka katerina i Toliara anisan'ny faritany mahantra Toliara anisan'ny toerana zay eto Madagasikara zay manan-karena koa hoe nampahantrano tsika tsy mahantra ananatsika ranomasina ananatsika volamena ananatsika safira ananatsika ny rehetra fa nampahantsana isika ary nitolona tsy tapitra ny tolona tompoko ary zay mbola hijoroko araka ny teneniko amitsika zay mbola hijoroko androany io ya tsy mora zany mitolona indrindrandrindra ty tolona azahotrika fahaleovantena isika ao Madagasikara rehetra na Antananarivo io na faritany Antananarivo na faritany Dego na faritany Majunga na faritany Tamatave na faritany Fianaratsoa tsy manana fahaleovantena intsony re tompoko isika io centralisation ny tena mamono atsika izay no itenenako io hoe ny tolontsika tsy tapitra ary ninninona zavatra atao any Madagasikara
na hanana diplôme toy n'inona isika raha mbô tsy mipetraka io fitsinjaram-pahefana tsy hisy izany développement izany ity sy teny ity tamin'ny andro taloha tsy nilany ny vola zany karaha manam-pampianatra zany 23 000 tamin'ny andro première république fa ao anatin'ny 6 mois fotsiny afaka mividy tomobile ny stagiaire mandeha avion ary tena hita fa tena miembotra tanteraka Madagasikara io hitantsika era Madagasikara potika miverina manofa avion ndray aza dinona tompo fa le avion ao reo ara avion taloha anaky 10 reo aterreo mbola ho fay noho n'iny tsy faiza mitantana fefa nirégler problème jirama tamin'ny andro ny Ravalomanana zao izy potika tanteraka enany nefa misy ny banque mondiale suspendre fanampitsika ny banque of Afrique tsy manao aide budgétaire zany lasa nanao aide budgétaire ino ny antony zay tena tsy ny fitantanana ao Madagasikara zéro ary zay ny tolonatsika ny fidiram-bola rehetra Madagasikara potika dao na resaka lavanila zay na resaka exportation reny ny akizy miasa tsy payeny petsaka reo akizy na vita asa ta fanjakana tsy payeny dikan'izay na ny mpanjara ao toerana ara-pôty ary zay no tolonatsika io tamin'ny janvier jusqu'androany avao fa niakatra ny vidim-bary fa tsy zaka ny vahoaka malagasy ary zay zavatra zay itolomatsika io ka de misaotra anseny ary makasitraka nahavita namoaka an'iny zavatra tamimaly fa izao re tompoka azadinony ny fangatana moa raha ny PV ao amitsika na ny PV ao amin'ny namana rehetra dia tsy de mitovy loatra amin'ny résultat iny fa izy moa fa miboaka respective atsika zay fa anjarany ACC ny firarina dia ananovana confrontation PV par PV na ny sanan'ireo vato reo indray ahitana ny tena marina fa za koa nandritra n'iny campagne iny tsy de nanao inona moa tsy nanao ratsiratsy antsika anakeny zay candidat niaraka tamiko tao atsia mba te hanasoa tanatsika eto moa tena somary nahakivy ahy zay ko toto resaky nao tamin'ny maly iny nahakivy ahy satria tsy nampoiziko ary koa fernesako zany tsy nampoiziko tena hoe mirefarefa amin'ny tany le esprit satria zao tamin'ny mandako voalohany so hainao soa ny adversairako tamizay Zokobe Ray Aman-dreny Maharanty Jean de Dieu sy honorable Beaja tamizany tena natanjaka be zany Maharanty Jean de Dieu zany président ny mapara combat be ary ny masony malagasy rehetra tany ijery tany Antoiliara satria tena combat be tao resiko izy fa nipetraka foana le respect fanajana soatoavina entre anay roa sy fanajana koa ny vahoaka Antoiliara tsy namahalalitra ny vahoaka Antoiliara zay rehefa vita le izy de nipetraka tahaka an'izay koa honorable Beaja natanjaka be zany tamin'ny mandako faro satria nisy an'iny piky iny fanampiana be tao Antoiliara iny nisy fiovana re za nisy nanampy be koa azy na iny avenu na zava tao Antoiliara tana sy teny ary iny vidéo nivoaka iny nanambarany hoe nanao an'iny sy teny René Razomy haiko ka ary tena nisy respect marina ianao nanao kolakolaky iny frère kely cousin Toto
fa raha tiako tenena androany tompoko de tonga amizay koa ty élection ty tena hoe nieritreritra hoe mba za fa nandresany Zokibe Maranty zay président Mapary tam'izany président Mapary nationaly fa nandresany honorable Beaja ity koa tonga ianao ty anisany olona fanafozany tany amy 13 mai zany cousin kely Toto zany nafanafo be avy koa ianao adversaire-ko maso sy ny rehetra mihitsy natambatsy koray nareo rehetra natambatsy koray ia Toto Maranty Jean de Dieu Zokibe Maranty de rahalaitsika Beaza nitambatsy raiky nareo tena ny maso Madagasikara rehetra nijery atsika tato Toliara tao nijery atsika tato Toliara tao ianao secrétaire national antoko TGV porte-parole tena ray kabary tena varatra Zokibe Maranty fatatsika raha mbo Madagasikara diplômé rahalahy atsika Beaza panjara matanjaka be Toliara calibre be contre un cité irery any zay iza moa niaraka tamiko tao mba naka reo mpamaga moa fitenenatsika azy mpamaraky fitenenatsika azy rahalahy tena amy tanàna eny maso Madagasikara nijery an'io Toliara hoe tena combat be mafana tonga ny filoham-pirenena nanapo tao nanao kabary azafidinareo le ina moa ty le voasary makirana famakarary kibo nanao kabary tao filoham-pirenena tonga ny olona manodidina ny filoham-pirenena tany amy quartier mihitsy tany amy quartier nidina tany nanao campagne nao nomena vola anao nomena fahefana anao nomena 100 tonnes de riz anao nomena moto anao nizarana moto dolo ny président fotana rehetra tena combat mafana zany combat atsika tapela-tananao ny fahefana rehetra ka androany nomaliny tena hitako amizay hoe gaga koa zao rahalahy tena zany nieritreritra hoe tena mba valeur ina moa zany mba tena combat tena afinaritra le izy tena kivy tanteraka mihitsy na style de campagne nao na kabarinao indrindra raha nyteneninao tamaly fa tena mirefarefa ambany le esprit-nao ferinesako koa zany aralahy zay ny tena marina zaho koa tsy niresiko Zokibe Maranty fa tsy tataky nanakany niresiko rahalahy atsika iny Beaja fa tsy tataky nanakany tsy haiko na vangoko anao mare iny zany na afany anao zany erinesako koa zay tena marina palahelo ahy le raha tsy napoiziko afany anao le combat atsika iny na kabarinao tsy manaja ny Toliara indrindra raha nataonao rehefa mba vita le combat atsika najanontsika tao am-pelantanan'ny ACC fahefana ACC na fahefana seny fa tsy zahay koa iakory mbo avandy tsy mendriky tanatsika io tsika anaky ny tanà io avao fa tsy mety cousin Toto raha ataonao zao tsy mety tena hitako hoe le raha koa moa fa i combat zay ka tsy mety mifamango tsika tataky loatsy le score fany afara mivolambola fahatany zay volanako eto hoe mba nanantena zavatra hoe Toliara nanantena zany campagne programme ino anaran'itya kabary ary nanantena anaky Toliara tena calibre aby tsika hanaja azy tsy avandy amy raha nataonao tany reny tsy mety aby tsy niteny aho ama nomaly koa mbo nivola eo somary tapaka kely teo mivola eo hoe zaho mangala zaho nivola nanome jala tamin'ny lahady non tamin'ny ino moa zany tamin'ny le 28
satria le 29 le 29 iny élection nataontsika iny alarobia le 29 hapetrako eto koa toto frère kely koa vidéo zao tsy mavandy manaka anao nantanepanao gazety aiza proof sanao manome proof atsia tsy nataoko zany tonga de apetrako eo raha vao vita vidéo toy apetrako eo vidéonao tamin'ny andro fahanginana mizara vary mizara jala melony lalàna zany tsy azo atao amin'ny andro fahanginana ary zaho tsy namoaka an'izay mihitsy fa noho ny iha mila azy noho ny iha mila azy de atao mangataka eo tokony disqualifiena sy teny zay ne le hitanao le zasany eritreritra tena combat tena matany tena mirefarefa amin'ny tany koa mamaky texte raha roa avao disqualifie olo raha roa avao mamaky iha ka verevereta na antsika io tsy mendrika ny toliara zany ianaro raha roa ireo tsy misy amin'ny raha novolaninareo reo raiky zay fa raha hamono ty vatoka tsy possible 41 fokotany tsika 41 fokotany zay 34 fokotany zaho mitariky tato ka ovono iaby direct tavela rety amizay atao ino so amizao hoe 500 voix na halany député zay koe ia fernesako ary ia namerivery patronao reo koa zay tena marina atanao voatsapanao zany sy tena rendrena solonaiky zany za tiako ambamanao an'io ia tiako initiative hoe milatsaky ino tsisy raha tsy nameanao ka zay raha volaniko ia tsy nanara-dalàna aboako koa sarinao koa mandeha manao campagne amy la caserne tonga de ataoko eto aby zao rehetra zao toto tsy azo atao zany fa zone rouge fa noho ny iha misetrasetra tsy manaja tanatsika io tsy manaja ny zandary miezaka zandary tsy nanaiky an'io fa ia direct mibaiko tsy mety atao ao le izy zany ve de mety toto fe tena tsy miteny ka nomaly aho ohatrany mopera vovita iny de za tsy nanao ratsy zany tena masina loatra eto ambonin'ny tany ka de hiteny efa zao nangalatsy na campagne-nao reny fa tsy mety ay koa ty campagne hatao amy la caserne-nao amy zandary ao ka nomaly hiteniteny fahatany zay tenako amy refarefa amy tany zaiko tena nanatena rehefa manao campagne efa misy zavatra nitenjendrozy hoe eto azo nova campagne zavatra tsy nova campagne anaty la caserne aiza re tompoko anaty la caserne novanao campagne zone rouge tsy fanajana zandary zany toto zaho eto mbo vitesse 2 ia fa niakaty 5 la ilanao biditsika 3 4 5 azonao zay zayka azonao soa zay ary zaho tsy mpanaratarata ary zaho nanaja anao tsy hoe tsy fanajanao toliara andraisako fitenena manahaka an'io zay tsy fanajanao any toliara zay mba ajao électeur atsikareo ajao babatsikareo aboako apetrako koa haiko ny président fotany manao campagne aminao direct manao campagne haiko ny gouvernement serenao gouvernement manao campagne miaraka aminao nefa président ny ACC mihitsy miteny tsy azo atao de masina ia fa ia ro tena masina indrindra ka nomaly hoe mpangalatsy directeur régionaux ro iaby ampanovinao ino anaranty congé de manao campagne miaraka aminao fanamianao behaja fanamianao maharanty fanamia 100 000 tonnes ianao fanamia fahefana rehetra anao mbo tsy manara-dalàna ianao mbo mangalatsy zaho saranao azy baka hoe candidat reo nitory renao tsy nitory aoka zava zay raha laitsika repify ny vola zay finita rabezule ary aho taratasiny miaraka moise nahoda iny maharanty raha lainy maharanty iny nilatsaky iny koa niala i fa vao fitaka rabezule tsy naboaky raha zao ka nomaly hoe candidat reo aby nitoraziteny tsy mendriky tanatsika io koa izy haiko zaho ary aoka ty élection ty tsy amitapitatsika any toliara ka eto moa apetrako vidéo io bakeo la koa misaotra ny toliara rehetra misaotra atsika iaby la tafatokisa nomenareo any ananareo toy any
zay nareo toy any zoky nareo toy any anaday nareo toy eny tolona io tsy tapitsy fantatro fa mijalitsika toliareo ary fantatro fa kizan'olotsika amy arenatsika io ary fantatro fa tsy misitraka anio mitolona avao amy zavatra rehetra zay azoko atao marina fa tsy mora zany mitolona ny olona tolona ataoko tia mivonoa iaby la Gaston maty ny tifiro mitolona anio fahaleovatena ny faritra décentralisation maro raha nitolonan'ny dadabetsika mojajona fa ty nahafaty azy nitifira anazy mitolona an'io zavatra io misy bala tao anaty nahafaty tsy mora io ary mino aho fa misy Andriamanitra tsy maintsy ho tonga fa ny fon'Andriamanitra nanankarena atsika fon'Andriamanitra ho nositsika fon'Andriamanitra hisy zavatra rehetra amitsika ao tsy maintsy hisy ny fanampian'Andriamanitra ka hahatonga fahaleovantena ary zaho sy teny tena sako miteny an'izany fa reo président Rajoelina io raha direct manao an'io tsy mila manao politika ino koa moa raha ilako inanik'izay raha atao décentralisation omena fahefana atsika afaka manao recrutement ny amy faritra rehetra omena ny vola amy faritra io ino koa tsisy raha ilamy ohatran'izay lahy ary raha zao ny lalam-pandorenanao fa io centralisation mahamono atsika na hana diplôme nareo tsy ahita asa ary tsy ho ampy karamatsika ary tsy ho voavaha problème any université io hitanao tamin'ny andro 2000 nitantanany ministre avy ao fianaratsoa iny fa ny décentralisena ministre ny enseignement supérieur fa ny décentralisena tamin'ny andro Ravalomanana io resaky université io fa nanomboka mivaly problème tena ka io décentralisation tena aditsika ka izay no isorako atsika ary miala tsiny aminao cousin toto mbo deuxième mampitsy vitesse 2 avao amy raha zay tandrema losoa ilio raha toy ka miteniteny fahatany fa ajao avao longotsika reo ajao hafatsika toliara tsy mety io serisery io ka zay lahy no resaka atao de samby hotahindranary aby tsika zaho moa fa ho avy koa andro maraindray zao koa tsy samby hotahiny tompo lay tsika iabiaby fa mbo an-kafe zahay ato toy tiaro atsika iaby de hotahin'Andriamanitra aby tsika lahy sotro tompo